ny vokatra avoka CES manao antio docteur Jean-Louis Benson ny fidinana faharoa fiatrehana izany sady reny fanakirana maro samihafa reny ianao nametraka fitiliana fa lavina zany rehetrarehetra zany manao tompoko. Mitsotra indrindra amin'ny fanontaniana ny voalohany indrindra fandresen'ny fahendrena malagasy reny zavatra reny fandresen'ny fanahy ireny ary ny hery tsy aleo mifanahy mihitsy fandresen'ny fahendrena fandresen'ny ny fivoarana ary fandresen'ny fahendren'ny malagasy ka ny dikanteniko amin'izao dia hoe mba reo zay tsy mifidy mba hijery ny hoe ahoana ny ao anatin'ny lista sy ahoana ny tokony ataony mba hifidianana satria tena zo lehibe ho an'ny malagasy le tapafitrahana teo dia raiky amben'nimpolo isanjato tena tsara tena te hiova le vahoaka malagasy fa leo amin'izao krizy zao. Paikady ve amin'ny deuxième tour sa le paikady teo aloha mitonga aba le paikady fa tsy maintsy misy paikady vaovao ary zay paikady vaovao zay moa dia eo ampieritrereta anazy sy eo ampanaovana zay hitanareo reny fa niovana kely ny placen'ny joueur tao aminay zany ny attaquant natao défensif ny défensif napiakarina ela ny goal ny tsy niova. Ary manao mikasika ny teti-bola amin'ny fiatrehana deuxième tour ny eo ampanaovana azy zao zay ka mikataka an'izay olona tsara sitrapo mba samy anampy vonana tanandro zay anaiky an'izany reo ohatra ka vola madio. Ahoana mikasika ny alliance nafiarana amin'ireo candidat hafa reo le alliance efa tafarisaka amin'ny ireo père mifaninana ireo candidat teo aloha maro dia maro izay fa androany vao nivaly le ny tena officiel dia miandry zay fanambaran'izy ireo tompoko. Misy ny tambiny hitadiavin'zareo aminao rehefa vita ohatra ny fifidianana ny tambiny angamba tsy dia atao an'izany loatra ty fireneny ty eny misy fijerena ihany ny tambiny fa io ataontsika resaka matematika dia manao formule matematika tsika dia hita eo hoe manao ahoana. Historana betsaka ny candidat Jean-Louis Benson anatin'ny resaka mivantana teto amin'ny télévision malagasy ny radio nationaly malagasy